Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fotoana fandaharana dinika indray ianao asaina mpanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany androany dia ny avy eo anivon'ny KMSI na ny komity miaro ny soiombonana no vahintsika atao anatin'ity fandaharana ity vahiny voalohany Andriamatoa Ramasy Randrianirina mpandrindra nasionaly ny KMSI miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Ya miarabanareo mpikarakaran'ity fandaharan'ity ary miaraba ihany koa ny teknisianina sy ny vahoaka malagasy rehetra. Zay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa dia Andriamatoa Rakoto Arso mpandrindra nasionaly ny KMSI ihany koa miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau any MBS. Ya dia miaraban'ny mpanolotra miaraban'ny malagasy rehetra ary tsy azo toena koa ny miaraba ny mpianatra izay nandalo teo ambany masonay. Ny KMSI raha ny fahafantarako azy sy ny vaovao azy koa dia ny forona tao anatin'ny ameana ara-pahasalamana. Inona marina tena tanjon'ny KMSI no hoe ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana no mipotra ny fikambanana iray tahaka an'izay. Ya ny tanjon'ny KMSI moa dia ny ametraka ihany koa zany ny fanjakana tandalana eto amintsika satria tao anatin'ny ameana dia nisy ny zavatra niseho PDB. Nisy ny zara miangatra, nisy ny zara vilana tao anatin'izay. Ary zay fimemenonan'ny olona zay zany no niteraka an'ilay KMSI. Zay zany ny tena ny forona n'ilay KMSI tao anatin'ilay izy. Ary ny tsy fanajana ihany koa ny rafi-piarahamonina misy eny anivon'ny fokotany. Izay raha amin'ny ankapobeny dia tonga dia fitiniko mikasika an'izay. Ao anatin'izay KMSI zay ve hoe komity pokotany sa komity pokon'olona sa inona daholo zany karazan'olona mivondrona ao anatin'izay KMSI zay? Ya KMSI araka hoe komity miazana soiombonana azy dia mazava ho azy hoe araka le voalazana teo ny ainga atao anatin'ny amiana. Le amiana zany erantsika nahitiana dia manontany ena hoe ohatran'inona ny mpiambana ao anatiny tsy mifidy antoko politika. Tsy mifidy saranga, tsy mifidy fiaviana. Fa zay olona rehetra mahatsiaro fandrisifirina natao anatin'ny ameana dia navondrana ho anankiray tao anatin'ny KMSI. Zany hoe sady tsy komity pokotany izy ny tsy loharano fa miezaka izy mba ampivondrana an'ireo olona eny fotony, zay olombelona eny fotony zay fototra iangan'ny fampandrosoana. Inona ny zavatra tena tsapanareo tao anatin'ny ameana ara-pahasalamana zay, ny zavatra tena songadina hitanareo ka nahatonga an'ilay hoe ndeo fa hatsangana ny komity miaro ny soiombonana ho an'ny vahoaka aty fotony. Tena hoe ametraka an'ilay le tena hoe soiombonana satria azadiny fa nisy ny verezonjonga tao anatin'izay rehetrarehetra zay ka mijoro le KMSI ametraka tsara mihitsy ny atao hoe rafitra tena eny amin'ny vofokon'olona mihitsy zany. Ary ny mampanahelo mantsy ao anatin'ilay izy dia atao tsinotsinona ilay fokon'olona sy lay tompona andraikitry ny fokotany izay tsy mividim-bahoaka fa notendrena. Dia ireo zany misy zavatra anankiroa mifandrirotra ngeda be eo anivon'ny fiarahamonina ka zay zavatra zay mila ahitsy sy jerevana satria anaratsy very ilay fokotany. Rehefa anaratsy very dia tsinotsinona zany satria iza monina miasina andreo lalam-pandroenana nge nametraka mihitsy ao amin'ny article 152 mametraka ny asiny atao hoe fokon'olona zany ka maninona ny tsy averiny zay asiny fanaovana fokon'olona zay eny amin'ny fiarahamonina. Izay indrindra ary mbola hiditra lalindalina kokoa tsika mikasika an'ilay hoe fokon'olona zay anaratsy very rehefa avy eo satria efa nisy ny fanambarany teo anivon'ny antoko-panohitra na ny RMDM ny anangana komity pokon'olona eny anivon'ny fokotany. Zay ve ty zavatra KMSI ity sa fikambanana hafa mihitsy? Io tsika zany ny KMSI dia araka le voalazan'ny Sokramasy teo ninga tamin'ny fokon'olona. Fa naminga amin'ny fokon'olona izy tsy maintsy manaraka foana koa ny lalam-panondrenana. Lalam-panondrenana zay ary amin'ny savaranana antao zay fotsiny dia fa hitantsika hoe ny vahoaka malagasy no tompon'ny fiandrianam-pirenena. Ao anatin'izay ihany koa ny hoe ny fokon'olona dia mivondrona eo anivona fiarahamonina anankiray. Fa ny mampalahelo azy valiko ny teninao rehefa avy eo fa ny mampalahelo rehefa mijery ny lalam-panondrenana antsika dia ny fokotany tsy ao anaty
fondrom-bahoaka hitsinjam-pahefana fa mijanona eo amin'ny commune midika an'izay zany a tsy manana la zoma izy azy mihitsy le fokon'olona de hoy ianao hoe le antsona tatao amin'ny diniky mipanoza mafy eo atsangano ny komity pokon'olona io mifanindra an-dalana tsisy fifanoezana mihitsy zany a ny KMC sy ny komity pokon'olona za mbola azo atao azy komity pokon'olona zay a de angatahana tsy angatahana ihany fa atsoina mihitsy a hitra ao anatin'le KMC satria ny KMC a dia tsy isafidianany ary afaka miteny mihitsy zay hoe noho ny fisian'ny KMC dia tsy de misy loatra ny baviokana ny fioazam-pefy a teny anivon'ny fokon'olona teny anivon'ny fokotany rehetrarehetra teny noho ny fisian'ny KMC satria vao mitranga fotsiny ny olana de ny KMC no miazakazaka avy hatrany hoe tsy azo atao ny manao an'izao tsy azo atao ny manao an'izao zay zany a ilay zavatra KMC de za fitiniko zany a miala am'le fanontanianao teo de hoe mifanindra an-dalana am'ilay antso nataon'ny panorama ny KMC idirako lalandalana kokoa zay resaka panorama zay rehefa avy eo fa alohan'ny idirako am'izay angamba fanontaniana isan'ny manitikitika ihany ko hoe mety anahoana re ny mety ho avy ny vahoaka malagasy a raha ny fahitanareo satria nareo miaro ny soiombonana ho an'ny vahoaka malagasy a raha izao fomba fitantanana fireneny zao a satria matoa nareo no joro a de matsikatra nareo fa misy zavatra tsy mety a atao ny mpitondra fanjakana miraviravy tanana tanteraka ny vahoaka malagasy zao satria misavoritaka ny fiarahamonina ka adidinay KMC adidin'ny mpanao politika no mandamina an'izay satria tena fa latsaka katerena mihitsy ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo indrindra hoe inona ny zavatra tsapanareo hoe mahatonga anareo miteny hoe latsaka katerena ny vahoaka malagasy potika amin'ny fiariny eto tsy misy asa miforony eto ny enimpolo isanjato ny vahoaka malagasy eto ny tanora tsy anasa tanora daholo de ahoana zany no avindreo izay indrindra no mahatonga anay miteny hoe misy lamina tokony ho apetraka eto am'ty fireneny ty mikasika andreo tanora reo izay tanora tsy mieritreritra no aviny tsy mieritreritra fifidianana fa mieritreritra Facebook azonareo tsara zay ka tiako apetraka ao anatin'izay hoe mila tezana ny olona am'izao fotoana zao zay latsaka katerena mihitsy satria tena miaritra ny malagasy olombitsy no manana fahefana mividy am'izao fotoana zao fa ny akamaroan'ny malagasy ray manontolo zay eritreretintsika hoe 5.20 isanjato ny tantsa tena ketraka tanteraka ny fandripahalemana tsy misy ny fidiram-bola tsy misy ny varim-pananana no atao am'izao fotoana zao ary zay indrindra nao anenonay KMC manao antso avo mihitsy am'mpanao politika rehetra fa ny fionana tamin'ny diniky mipanoramangy ny enga tamin'ny KMC tsisy ny diniky mipanorama raha tsy ny KMC tia ny taratasiny zany ny raisy ny lehibe ny androm-panjakana atao anatin'ny vovonana parlementaire fokon'olona miaka dapa fa tsy fokon'olona manany dapa zay nisy tamin'ny herinandro ambony iny ary nampaneno lakilosy zahay hoe jerevo ny vahoaka malagasy fa ianareo tompona andraikitra politika eto am'ty fireneny ty no mamotika an'ty fireneny ty izay no natonga ny dinika ny panorama iny nyainga tamin'ny fisian'ny KMC tsy misy azo afiaininy zany ary vahoaka maromaro fokon'olona maromaro zay solotena no nanatrika an'izany lapy zany samba niditra ny lapa so de mba alahelo tseza sy hoe fitadiavana seza kosa nenareo raha fitiadavana seza za miresaka aminao zao zany manana seza manana seza ary mbola mpanolo-tsaina communal deux mandat niatrika fifidianana imbalo a teto am'ty fireneny ty mato miatrika fifidianana vonona ny joro manana foto-kevitra mazava fa tsy makivy a na ny lalam-pifidianana ary tsy tena hitako hoe be de be ny zavatra horesahana fa tsy makivy a zany satria izay ny asa mpanao politika hoe mandray anjara amin'ny fifidianana mametraka ny demokrasia sy ny tenerana eto am'ty fireneny ty sy manaraka ny lalàna mila firenena tandalanytsika fa tsy natokana ho an'ny rakotona ho an'ny rabe ny lalàna eto fa iarahantsika mizaka
raha atsika mampianatra ihany koa ho an'izay tsy mahafantatra zany lalàny zany. Izay indrindra hoe ahoana ny fomba fijerinareo ary nylay fampiaran-dalàna zany eto amintsika raha zay fomba fanazavanareo zay? Ya resakely zay fanontaniana zay aloha fa mialohan'izay nisy fanontaniana napetraka ao amin'le loha teo hoy ianao hoe alahelo tseza ve de za miteny hoe zany tenako manokana efa nandalo tamina ambazatonga na vondrom-bahoaka tsinjam-pahefana tany avazatrano aza nitika zay na tsy de zava-dehibe amiko loatra le hoe seza fa ny seza tadiaviko aza seza katsahany KMC de ny seza pokon'olona zany hoe ny fokon'olona mihitsy napetraka amin'ny toezana tokony misy azy zay le seza za ohatra fahitatsika zay sa zany ny tianao lazaina hoe mitady seza ny KMC de seza ho an'ny fokon'olona ary miditra lalindalitsika hoe ny fokon'olona dia tsy tokony ho tendrena intsony ny tondra azy fa aleo ho fidin'ny vahoaka amin'izay de amin'izay fotoan'izay zany lay fahefananana ny vahoaka de afindrany any amin'ilay filoha apokotany fa ny amin'izao fotoan'izao na misy any fividianana tany aloha tany misy olona telo atolotra de na le voalohany azy ny tian'ny olona le fatelo no tendreny tsy mandeha amin'izay loany ny fiainam-pirenena amin'izany zavatra zany nanontanikonao aloha tany aloha hoe ahoana ny fahatsapan'ny KMC ny fahapotehan'ny vahoaka ny any ambilan'ny vahoaka satria zahay dia madinika zahay dia vahoaka azo mifaneza seza amin'ny vahoaka hitanay tsara mihitsy ny fahorian'ny olona za manana 10,000 amin'izao fotoana zao de milaza aminao fa ohatran'ny hoe mampiady azo mampiady ny tokantrano mihitsy nakazay le 10,000 teo satria tsisy lanjany tsony le vola ny ireo amin'izao fotoana zao za somary hitantsika de any amin'ny 4,000 miakatra ny 10,000 any zany sandam-bola amin'izany zany nefa tsy voavaza tsy dinika politika zany tsy voavaza tsy vahaolana politika de mbola toizaka no fanazavako hoe ny zaza miangatra tam'ireny tosika fameny reny ny zaza miangatra tam'ireny vatsinjo reny ahoana moa no anekeny ny saina manezitreritra hoe zany commune tosy fotsiny resahana zany hoe la commune fito nahoana no itosy mahazo commune tosy mahazo sosialim-bahoaka fa maninona mba vatokana ny tsy mahazo fa maninona ambodrapetony tsy mahazo zay fotsiny dita hoe misy zaza miangatra ao sa inona ny ambadika zay manoloana ny fizarana sosialim-bahoaka zay zany de atsapana fa hoe tena mila fanarenana ny firenena zay ngamba no avaloka ny eny ary iroso am'izay tsika ao anatin'ilay dinika eny amin'ny ivony panorama ny karakaran'iny fionan'iny ianareo inona ny zavatra tsapanareo tao anatin'ilay izy hoe nahafapo anareo ve ilay fionana teo amin'ny samy mpanao politika sy anareo avy anivony KMC? Ya mahafapo zany tena tsy misy zany fa rehefa tanteraka ny zavatra eritreretina aloha izorana makany amin'ilay zavatra tedavina de izay ny tsara indrindra satria rehefa nampaneho ny lakilosy tao amin'ny androm-panjakana anankiray dia nanaiky izy tsika mieritreritra hoe mialatsiny manona anarana filohan'ny androm-panjakana nanao an'iny non fa misy fikambanana maro be zay le hoe vondrony parlementaire niaraka tamina mpanao politika vitsivitsy taty nanao an'iny dinikiny de afapo zay amin'ny lafiny anankiray satria nalaky ny inona moa izy teo ny famondronana n'lay mpanao politika tao anatin'le izy ary ny andry ny eno tsara an'ireo mpandray anjara tao anatin'ilay fionana de tsy misy zavatra miboroiko loha hatreto amin'le zavatra eritreretiny tena ao anatin'izay eritrehetra zay tsy misy zavatra miboroiko mila fanamboarana sy fijerevana no avy nyty fireneny ty ka misy ny remdemo be dehibe tao de raha vao miresaka zany ianao de hoe io fa hidina an-dalambe reo tsy zany ny resaka ny resaka eto de hoe misy fanjakana miady eto averiko misy fanjakana tsy mitovy hevitra eto zany hoe misy krizy
institutionnel leto fa aza feny penina sao de fieritreretanareo iva malaky io raha ohatra ka iroso am'zany tsika zany crise zany zao fo orina mahazo ny vahoaka zao ve de mbola hotohizana amina crise institutionnel izay niainatsika tamy 2018 de mity raha 2020 tompona ndraikitra zay a ho an'ty fireneny ty fa tsy lalalaovan'ny mpanao politika eto aminao zany hoe inona ny tena mety mahatonga an'zay resaka hoe crise institutionnel zay tsapana lalàna mazava be lalàna tsy misy manaja lalàna satria te andromam-pahefana eto ajao ny lalàna e mazava ho anay mpanolo-tsaina indray raisy koa rehefa mitovy ny isa ao anatina fifidianana telo ny andaniny telo ny akilany de manapaka farany ny président ny conseil communal de mandefitra ny ato te antany anao ary ah hoe omeo any fahamaritana omeo any fahamaritana mikasika an'le hoe vokatra tam'ilay comité paritaire mixte iny meo a hoe aina ny fahamaritana ara fa hoe tsy misy fanarahana teo am'le izy izay ngena angatahana izy o meo fahamaritana zahay tika an'zay a matonanao fito misy zavatra kendrena ao anatin'zay ka le zavatra kendrena ao anatin'zay zany a de mametraka izy hoe raha vao mitovy io de ny député mametraka an'io a zay ngely izy ka apetrao mazava le izy raha bakoavinareo ray manontolo no fanjakany eto anareo zay tsy zay natanjaka président tsiranana averiko nandresy 7 91 tamin'ny 71 efa bolana niongana ohatrany tsy mampino zany a tsy zay ny démocratie sy tena raha natao eto am'ty fireneny ty raha mianao zay fanazavanao zay a de ohatrany matsikatra hoe ohatrany manahirana anao zany le hoe fividiana nationataire raha ny fahitako an'le izy a aminao ve zany tokony atsahatra le izy lo sa hoe tokony rosona sa hoe inona ny tokony atao zany tedavy ny vahaolana nametraka tetosika tamy 2018 pacte de responsabilité tsy ao anaty lalam-pandroenana ane zany e tedavy ny vahaolana mpitondra fanjakany anareo reo misy zavatra napetraka be de be fitorina any amin'ny ACC any amin'ny ACC mibolina any fahazapotehana amin'ny firenena inona ny olana misy io dinika mpanao raha mai tsy hijanona an'io e zao anao mieritreritra hijanona io nge zavatra hijery ny fomba rehetrrehetra ho anay zany de tsy misy afa-tsy mifampiresahana matoa zay ny akadapa ohatran'iny dia miresaky zay fa tsy eny amin'ny arabe no ifampiresahana aza tosiky ny olona ho eny amin'ny arabe fa misy tompona ndraiky teto afaka amindresaka misy fifidianana mbola tsy vita de hoe tsy mampiova mivaly mpifidianana hono izay fifidianana tsy vita zao aza verezonjo ny olona voalaza ny lalàna ao anatin'ny inona moa izy tao mialatsiny ao amin'ny déclaration universelle des droits de l'homme mametraka ny fiarovana ny zo fototra maha olombelona aza ferana ny zo fototra na zo fototra maha olombelona na zo politika efa zo politika ny fifidianana ao anatin'le izy aza ferana déclaration zany a universelle des droits tsika mpikambanao anatin'le izy na ray a raha tsy ao anatin'le izy a efa misy verezonjo zay tsy mbola mametraka ny atao hoe teny rantsika ka zay indrindra mantsy hoe aminao ve zany tsy misy le teny rana avy any vahoaka tonga any fitondram-panjakana sa hoe inona mety mahatonga an'izay korotana rehetrarehetra zay ya somazay skely zay hoe tsy misy ve ny tenana sa misy ny teny zany e ny olana rehetra eto amin'ny firenena de tsy misy noho ny tsisy ny tenerana e zay foana ny tazominay tsy misy ny tenerana eto be de be ny ohatra azo tansaina am'zany tsy andany andro am'zany tsika fa satria ny anankiray fotsiny hoe lay firenena malagasy am'izao fotoana zao a dia tsy ilay vahoaka intsony no mameny etaetany ho taterahan'ny mpitondra fa ny mpitondra no mameny etaetany ho taterahan'ny vahoaka azay nefa mifanohatra be zay no mampijoronika misy hoe tsisy hevitra tony ty zalahy zany tsy midika fa anonga-panjakana ny KMC zany tsy midika fa anozongozona ny fiandrianam-pirenena ny KMC fa izany de midika fa ny KMC de mijoro ary mbola hijoro
tahaka ny efa nijorony mba ampiakatra ny fokon'olona ametraka amin'ny fokon'olona eo amin'ny tanjona misy azy. Resaka fanambazana ianao teo namako tia mba masoko ty ny fihekevitra nataotao. Milaza izy ato amin'ny andininy voalohany manao hoe manameloka amin'ny fitsarana avo. Ina moa ny antony any amelohana amin'ny fitsarana avo? Ny antony de tsotra satria tsy mijery itsaka na mody tsy mijery ilay tena zava-misy. Manameloka amin'ny fitsarana avo ihany koa satria ela loatra le fanapahan-kevitra amin'ny etsan'ny zoko teo ne any amin'ny ACC zao no masontsika no mijery mba tsy ilazako hoe mason'izao tontolo zao. Zany hoe ny KMC ve zany mbola mahatoky ny ACC? KMC mahatoky ny ACC tsy mahatoky ny ACC. Manao lay fanontanianao manao kazanrazany fandropandroka ihany fa valiko tsotra le izy. Tsy ny ACC ama institution azy no tsy tokisana intsony fa ny mpikambana ao aminy no efa manomboka mitady anao mizana-tsindrinila. Zay no avaliko an'izay. Za vao miteny mantsiny hoe tsy mahatoky ny ACC dia kazanrazany teny aminay hoe andozongozona androm-panjakana. Ka tsy izay le izy. Ohatran'izay koa ny senia milaza koa zay amin'ny fanambazana hoe senia tsy mety aminay amin'izao endriny zao. Ny dikan'izay tsy le senia amandrom-panjakana azy ny kitikitihana fa le mpikambana ao amin'le senia. Iny ny kitihana. Azy tsy andeha mihitsy io raha tsy miova aloha zao. Aveza moa ny olana andao iverina antsika kely ane miteny ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta hoe misy avany de commune mbola tsy nahazo tsy navita fifidianana. Zay. Faharoa ny teny koa inga fanondrakotin-drazasy ao amin'ny senia hoe resaka doublon resako eto tsy ny fokon'olona mivantana eny mifidy ny senia nanao mifidy ny sénateur fa mifidy vavety fa iza no mifidy ny mpifidy vavety. Zany hoe miala avy any amin'le base zany de efa vody daholo ny ambazatonga rehetra. De zay ny tenenanay. Zay foana ny tenenanay hoe na ahoana avereno amin'ny tokony isy azy aloha ny fokon'olona. Fa rehefa tena miverina mipetraka amin'ny toerana misy azy ny fokon'olona mandeha io. Fantanika ao anatin'izay zavatra zay hatrany satria efa niresaka doublon ihany nareo teo amin'ny zavatra tahaka an'ireny ve ny fomba fijerinareo manokana hoe tokony irosona ve aloha zany le fifidianana an'ireo ben'ny tanàna mba hananany le vahoaka an'izay tena hoe fahefana eto amin'ny tany sy ny fireneny zay sa hoe manahoana ny fomba fijerinareo an'le mazava ho azy zay ny zava-misy mantsy mbola tsy vita akory le resaka raha doublon hatramin'izao ny lisy fifidianana mbola manahirana de mety anahoana hoe emotra ve zany le fifidianana eo zany le fantaniana mipetraka. Zay mihitsy ny tokony ho izy alamino aloha ny tia mifotony zany hoe ary amin'nisy fifidianana any aloha ny tena alamina tsara zay efa voalamina niany apetrao amin'izay ny fifidianana mbola tsy vita ny fifidianana mbola tsy vita alefaso ny fifidianana tazo le sénateur de itentsika hoe ka ny sénateur zany hitapitra amin'ny février ny mandany 2021 de misy miteny hoe lasa ho vide institutionnel ao de mandraisa ianao ordonnance tsotra be ny zany mandraisa ordonnance ohatrany nandraisana ordonnance foana fa aza le firenena kosa aloha no rebebena amin'ny hoe ampanginina le vahoaka tsy nareo zany zao matsiaro hoe tena hoe mangina mihitsy aloha. Zay ny tenenana matoa zay tonga eto de samy teny zay fa le vahoaka ny fotony matahotra. Eny ary mitoy ny resakitsika ao anatin'le resaka Dinika Panorama iverenao kely nazavainareo teo fa hoe tsy mitsahatra atreo nge ty resaka Diniky ny Panorama ty fa mbola toy hoay zary lay Diniky ny Panorama taoriany iny zavatra nataonareo iny. Efa nisy be dehibe nge dingana natrehany natrehana nge zany zao amin'ny herinandro ty zao mifantatro dia itety chancellerie na ny ambassadeur ny vondrony parlementaire zay miaradi eo anivony Panorama zany androm-panjakana zay vondrony parlementaire zay iresaka amina firenena anankiray tsy mijanona atreo akory ary mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny ACC be dehibe ny fitoriana any any amin'ny ACC any miandry an'izay
miandry ihany koa alay inona mozy teo lay fitetezana ambassadeur ho ataon'zareo amin'ny tirinandro ty dia aorinan'izay a tsy maintsy mivorondray ny mpanao politika ary ampy io be deabe nanatevin-daharana an'io am'izao fotoana zao fa mila mifampiresaky tsika amin'ny fandaminana ny tany sy ny fanjakana eto misy zavatra tsy mety eto ndresaka fokotany a mijanona atreo mijanona atreo amin'ny commune izy teo fa voaresaka teo zay fa ny teny zany ny ari amin'ny seni hoe ny mpanao politika miditra ao anatin'le seni any amin'ny fokotany any eny misy ny fanaovana ny inona mozy teo lisy mpifidianany fa tseria larbi averina any amin'ny fokotany zany fanaovana lisy asan'ny président mpokotany zany tsy mila karamaina zany tsy mila olona karamaina antanimbola eto zany fa asan'ny fokon'olona ary asan'ny mpanao politika no manara-maso an'izay za zao mpanao politika irotsaka ary ny faritra misy tsy maintsy zoako mijery an'izay eny fotony satria izay ko no mampirisika ny olona andray anjara ny fifidianana mitaizany mpanao politika avereny ny ason'ny fanaovana politika eto amintsika mifampiakina be mantsy ireo mifampiakina be fa rehefa tsy miverina le ason'ny fanaovana politika de malaina mivahoaka ao anatin'izay de kely ny mandray anjara ny taux de participation anaty rehefa mijery an'le fifidiarana farany rehetrarehetra teo a na présidentiel malahelo a mieritreritra ny lisy tsy raha ny olona an'le fifidianany ireo fokon'olona any amindreo nge mandeha mifidy mila tezay ny mpanao politika adidiny mpanao politika adidinay mpanao politika zay mindrotsaka amin'ny fifidianana mitaizan'ny olona am'zany zany hoe nareo ve zany matsapa hoe tena latsaka ambany mihitsy ny raha ataoko amin'ny teny vahiny hoe ny valeur ny fokon'olona zany ito amintsika raha ny fomba fijerinareo an'le sa hoe inona tena latsaka miala tsiny tonga tena ndrefiteny tena latsaka inona moa ny lazantsika hoe latsaka misy obonana malagasy manao hoe trano atsimo sy avazatra zay tsy maleka elofana zay a de ahitana tazatra ny fihavanana de misy ko ny hoe ny azatakalo tsy kalakalam-bola ny tsy alakalam-pihavanana ny fokon'olona dia azadino raha atao mifandray zay ho anaky telo zeo ny fokon'olona dia mandrindra ny fihavanana zay ny sotoavana malagasy fa am'izao fotoana zao ianao ve de mino fa ny any aposinao azy ny mbola sikiziny zala fa maninona satria tsy tafataiky any aminy lay fampandrosoana tsy tonga any aminy a ilay kapoka lay vary zay kapoka tokony hohaniny za tsy mampirisika ampangalatra am'izany fa adidin'ny fokon'olona no mandray andraikitra am'izany ameo ny zoan'ny fokon'olona de milamina daholo zany rehetrarehetra zany eny ary mazava be zay fanontaniako faraparana satria miazakazaka be ny fotoanatsika fomba fijerinareo an'le resaka hoe fitsinjara-pahefana tena izy eto Madagasikara ama-KMS inareo azasiana tena izy tsony rehefa fitsinjara-pahefana de fitsinjara-pahefana fa efa inona ny tena izy ajao ny lalàna mikasika an'izay izao a tsika zao mametraka an'le PDB mitaky an'le hoe atao faritra fahatelo ambiroapolo tany amin'ny taona raiky amby sivifolo tany averiko tsara nanaovana an'io faritra io ane valo ambiroapolo ny arahana tamin'ny pnude tam'izany fotoana zany ary vonona maty vola ny bailleur de fonds fa tsika mpanao politika mihitsy milalao an'le izy milalao an'le izy valo ambiroapolo azo omeny zany fa maninona raha verina am'zany zany valo ambiroapolo zany fa telo ambiroapolo de atao clientélisme politika hoe telo ambiroapolo fa zahako ny eto zao de ataovy telo ambiroapolo de rehefa tonga fotoana misaotranao mialatsiny am'izay fitenenako zay tsy zany ny fomba fitantanam-panjakana fa rehefa manao politika de mitezava oka tsara tezao ny olona ho tianao tsy mandanga aman'olona zay favoazany ny mpanao politika eto tsy ny fampiasam-bola be ho amin'ny fifidianana no mampandroso atsika eto fa mila tezainy zany le hoe fitsinjara-pahefana mijanona eo amin'ny commune la izy mpitondra teo aloha tsy mieritreritra mihitsy ny anao an'le fifidianana tsy vita rehetrarehetra teo zany ane de efa tsy mety fa maninona kosa ary ny tsy natao le izy eto tsika tsy ny fitondrana am'izao fotoana zao foana no velivelesytsika eto fa nany teo aloha nametraka an'izany marina fa hoe mafy le zavatra nitranga tamin'ny 7 sy 4 arivo ny fanarenana an'izay tsy moramora
ny taux de croissance économique tamin'ny any efa à 2 chiffres 2008 de mba hijerevy zao moins firy zay ve natao hoe fanovana tadiavintsika atao am'ty firenena ty raha zay mifanovana tena aleo mindroka amin'ny tany aleo tsy hitako zany zay fanovana atao eto ya amaly kely anao an'izay hoe fondromoaka itsinjam-pahefana ny article 3 ny eny milaza an'io ao amin'ny lalam-panondrenana eo amin'ny commune no farany ambany indrindra zany nydika an'izay zany ny tanjona kendren'ny kaimesia dia hikitika lalam-panondrenana mba ametrahana ny fokotany ho tena baza satria nininina atao etiny izy vao miteny fotsiny hoe lalam-panondrenana de tapaka eo ny tena fokotany inona ataony eo ny fokotany any amin'ny loi organique dia subdivision zany hoe fitsinjam-pasika io nivon'ny commune fotsiny de atao inona fampantony tam'izany milaza ny namatsika ny zoka zay mandreny mpitantana firenena omaly hoe amiena 1 milliard isaky ny district de atao divisio reo io 1 milliard d'ariary io fa inona ny vitan'io ho tonga any fokotany eo amin'ny district koa zany ny farany ny fitsinjam-pahefana azabola fa zany ny commune nefa commune lalam-panondrenana donc za fihezina zany de zahay KMC de mamerina foana ary teny foana hoe fokon'olona no izy eny ary tapitra ny fotoanatsika famitipitinana foya ny afatra tsy haiko hoe izany atefa ny afatra avy aminareo ary ya misaotra anareo aloha nandray afaka nyteny soamantsazany KMC ny antso zany zay zao ny fokon'olona rehetrarehetra ny olombelona rehetra any amin'ny faritra any mba anatevin-dahazana ny KMC aloha zay aloha zay faharoa tsy mijanona ny tolona zay notaritany KMC fa mandeha foana io fahatelo za mbola azo atao dia aleo mandeha amin'ny fifampidiniana ny KMC manokana dia mbola eona ary angataka fionana amin'ny androm-panjakana mbola misy amin'ny anazany KMC zay zany hoe amitany adidinay zany zahay amin'ny fifampidiniana angataka fionana zay amin'ny solombavam-bahoaka angataka fionana zay amin'ny CFM angataka fionana zay ny primature ny KMC zany de mivoiny le foto-kevitra mihitsy hoe aleo mifampidinika foana fa na masika oatra nina azy ny sakay tomboko lasy tomboko vavy rehefa teny rano lany foana eo dawary fampitinana ya misaotra anareo eto amin'ny fandarana dinika ny tenanay mpandrindra ny KMC dia manateny izay ny zany tsy misy zavatra fa voaresako todolidoly dia manatena ny fionana sy fiaraha-midinika zay atsara nyty fireneny ty nya zay tsotra be tsy misy zavatra hoe hotedaviny eto tsy misy seza hotedaviny eto rekoro amin'ny fifidianana anatrehana teto reo rehetrarehetra miresaky reo fa imbalo nanao solombavam-bahoaka nanao be ny tanàna nanao mpanolo-tsaina fifidianana zany olona samiatrika politika na lany na tsy lany fa marary ny zava-misy am'izao fotoana zao atreo ny fotoana tatao anatin'ny fandarana dinika tamin'ity androany tya tsara-patsahivina anao mpiainy onjapeo azy mpanaraka ny fahitalavitra trany mo fa andriamato ramasy randriany rina no vahintsika teto izy moa zany de mpandrindra ny KMC teo ihany ko mpanolo-tsaina communaly no sady mpikarakara ny dinikiny panorama etsy ankilany ihany ko andriamato rakoto arso mpandrindra national mpandrindra ny KMC ihany ko isorana ny teknisianina isorany anao mpiaino nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany veloma tompoko